aoka hivavaka isika rehetra tompoko. Andriamanitra rainay ny an-danitro miantso anao zahay amin'ity fotoana ity sy amin'ity toerana ity. Fa Andriamanitra azo antsoina amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra anao ka manatrika anay araka ny teninao manao hoe na aiza ambona ny roa na telo amin'ny anaranao dia ho fivoany ianao. Manatrika anay ianao mihay n'izao vavaka sandratra izao. Manatrika anay ianao ka hiteny aminay amin'ny alalany teninao masina. Izahay no atao mahay manongola sofina aminao. Fa ianao Andriamanitra dia Andriamanitra manongola sofina aminay isanandro isanandro. Tsy lavi-dalovana fa mihainao anay. Dia tanteraka ny fihaonantsika eto ary fihaonana izay andraisanay avy aminao, mihafatra masina hamelomanao anay, hitehirizanao anay amin'ny finoana mba handehananay hizotra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Sotranao zay fa nomenao anay ny andro, ataonao voromaro eto zahay hiaraka andre ny teninao. Dia mangatak'izay iraha ny fanahinao masina fa tsy mantakatry ny saina maholona anay ny teninao. Raha tsy ny fanahinao nanome ny teny no miasa dia aoka ny fanahinao ampiteny ty mpanomponao izay atsanganao eto. Fanahinao koa hiasa ao anatin'ny fony izay mandray ny teny mba hahalalany ny fanarahananao izorany amin'ny fiainana mandrakizay. Taio ary izao fivoriana masina izao fa hamasininay amin'ny vavaka sy ny teninao amin'ity fotoana ity. Izay rehetra dia hamarinanao sy hamasininao koa hiatrika izao fotoana izao ka samy handray fahavelomana avy aminao ary ny tena hanompo anao hahafahanao manontsy ny hafa koa amin'ny teny izay ampitondranao anay na amin'ny teny na amin'ny asa indrindra hahafahanay mijoro vavolombelonao koa eo anivo ny fiarahamonina amin'izay andrahanao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anandratanay ny vavakay. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy ry havana no iarahabana antsika rehetra nahazo ny andro zay nangatahantsika tamin'Andriamanitra no vinavinay isika nikasa isika ka tafaharonay eto isika. Arahabaina ny avy lavitra ny vahiny, arahabaina koa isika eto an-toerana dia samy hahazo aina mampaherezana amin'ny ten'Andriamanitra izay omena antsika isika amin'izao fivoriana masina izao. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra ao anatin'ny fandaharam-potoana hitoriana eto amin'ity fitokaivana fanopafana ity dia ao amin'ny filazantsara-masina araka ny Matio 7:7 ka ny 7:12 hatramin'ny 7:14 zay momba ny perikopa ny rady fahavalo manaraka ny Trinité ao amin'ny fizarana faharoa. Matio 7:7 ny 7:12 hatramin'ny 7:14 zay angaviako atsika mamatika ny baiboly dia mba misokafo atsika eo ihany io afatsika manaraka ny fanazavana ny amin'ny ndininy zay hotondroina indrindra manasa atsika koa mba hiasa saina kely amin'ny fanontaniana zay petraka eto fa mba ilaina koa zany. Dia hitsanga asika hamaty zao ten'Andriamanitra zao amin'ny anaran'i Jesosy tomposika. Koa amin'izany na inona tianareo hataon'olona aminareo dia mba ataovy aminy koa tahaka izany. Fa izany ny lalàna sy taminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary manaraka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary telo ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka visy ny mahita azy. Ray masina manao asiana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala famina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen.
araka ny lazaina teo dia mametraka fanontaniana na dia tsy hoe koa zany valiny fa mametraka fanontaniana iza ny vatanany telo fahiny tamin'izay fotoan'izay dia raha mandinika na mijery ny toko fahadimy amin'ity firazantsara madio ity sika 25 dia mahita zao teny zao ny anaran'i Jesosy ary Jesosy no nahitany vahoaka dia niakatra teo tendrombohitra ary rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianana dia nylobavy izy anampianatra azy hoe io no manambara fa ny mpianatry Jesosy no ny vatanany zao toroteny nataony teo atendrombohitra zao manomboka amin'ny toko fahadimy hatramin'ity toko fahafito ity. Misy vahoaka betsaka tamin'izany nanatrika an'i Jesosy kanefa rehefa niakatra tendrombohitra Jesosy dia eo nampiavaka ny mpianana fa ny mpianana niakatra tendrombohitra satria liana ny fampianaran'i Jesosy izany no natonony Jesosy ka dia tsy manam-paninina azy na dia sempotra na dia sikay aza niakatra tendrombohitra satria zava-dehibe aminy ny teny ny fampianarana zay ataon'i Jesosy. Ary iza ny vatanany zao amin'ity andro ny anokafana ny zaika be fampitony velona ity dia vahoaka io eo vahoaka betsaka sy mpianany ihany koa. Zaho tsy mahay manavaka ao iza no vahoaka fa iza ny mpianany fa tahaka ny teny hoe zay tena liana ny tenin'Andriamanitra ka manongira sofina amin'izany zay mpianany ary Jesosy dia izy mametrapetraka ny hoe zaho atao hoe mpianatra fa tsy ny olona zaho atao mpianatra ao zay lazay ny tsy azo ekenao mpianany raha tsy mandany teniny ka mitondry fizaliana. Jesosy zany mahalala zay tena mpianany amin'izao vahoaka manatrika asika izao koa manatrika azy zao koa. Inona ry no teny farany amin'ny teny vakina amintsika teo teny raha mijery ao sika dia azy fa ny fehezanteny dia ny hoe visy ny mahita azy. Mahita inona? Mahita vavahady sy lalana. Ny vavahady sy lalana hoe tsy toerana hoanahoana ny tsy atao hoe mahita an'izany fa mahita azy zay toa manondro olona zany soloteny zany raha namaky teny amin'ny filazantsara teo zay azy toa manondro olona ka dia araho tsara ny toroteny fa ho fantatra hoe iza lay vavahady iza lay lalana. Petraka ihany fanontaniana dia mamady ny eritseritra ihany sika na afaka mamady feo ihany koa na ahoana no visy no mahita ny vavahady sy ny lalana satria ety sy tery ety sy tery ny vavahady sy ny lalana. Ny inona no ety ary inona no tery? Ety ny vavahady tery ny lalana. Miditra aton'ity kianja napasavazana ity sika dia mahita vavahady lehibe amin'izao fotoan'izao aloha dia misokatra io fa zahay raha nandeha nanomana nyity raha pitato dia vavahady kely eo nidiranay fa ny vavahady ety ny lalana tery. Ny vavahady moa atao inona afampasany davanandro idirany olona io ary ny lalana andehana dia mijery ihany koa sika mety vavahady dia misy lalana koa raha sika rehefa avy ato miditra dia mandeha kanefa raha tsy fahita ny vavahady ohatra isika vahiny hoe hay ny lalana miditsy ato dia manontany olona raha tsy mahita vavahady dia tsy afaka hiditra amin'izany vavahady izany. Fa mila mahita ny vavahady dia miditra dia mandeha manaraka ny lalana. Ny fikendreny zao toroteny zao ry avy satria ny toroteny dia misy fikendreny ny atonga anao dia tsy ndrena tsara fa anao
ary na izany tsangany ity dia vatanan'izany ny atonganao tahiditra amin'ny vavahady ety, ary rehefa tafiditra dia mahita lalana tery ka mandeha amin'izany lalana tery zany, ary rehefa miditra mandeha dia tody amin'ny fiaina. Misy voambolana telo na telo sara ho fantasika, ary fiainasika zany amin'izao tontolo zao hoe mahita, miditra, mandeha, tody amin'ny fiaina. Mahita, miditra, mandeha ary tody amin'ny fiainana. Zay no kendrena amin'izao tontolo zao. Efa miditra mivavahady lehibe ny olombelona rehetra, taranaka Damaseva, mandeha amin'ny lalana malalaka ny olombelona taranaka mpanotana. Fa Jesosy manao hoe midira amin'izay atorony fa sy amin'izany mahataranaka mpanotana antsika zany. Toa mandidy Jesosy amin'izany, toa mandidy Jesosy kanefa tsy manao atery izy, fa mampisafidy ihany. Fa lazainy aminao amin'ny tiaronao ity fa misy vavahady lehibe sy lalana malalaka, kanefa fijaliana mandrakizay ny hely ny faran'izany. Io lazana hoe tsy mandidy izy amin'raha zao midira, fa manao safidy ihany satria misy ny vavahady lehibe sy ny lalana malalaka miafara amin'ny fijaliana zany. Fa ny vavahady ety sy ny lalana tery dia mizotra ho amin'ny fiainana, ka dia io lazany Jesosy hoe midira amin'izany miala amin'ny lehibe sy ny malala. Jesosy riavana tonga eto amin'izao tontolo zao, nanorona fiangonana, nanorona fanjakana vaovao izy. Hoy izy tamin'ny ngiahy Petera, eto ambony vatolamo ity no vato izy sika haory ko ny fiangonana, manorona fiangonana, manorona fanjakana vaovao eto amin'izao tontolo izao Jesosy. Misy fiangonana efa teo aloha dia ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fiangonana Israely. Raha olazaina fomba hafa dia zao efa nisy fanjakan'Andriamanitra dia ny fiangonana Israely, fa tonga Jesosy mitondra fanjakan'Andriamanitra vaovao, fanjakana zay fahatanterahany teo aloha ihany, mandimby ny teo aloha fa tsy miara-dalana amin'ny teo aloha, mandimby ny teo aloha, fahatanterahany teo aloha fa tsy miara-dalana amin'ny teo aloha. Fanjakana roa samy hafa manana ny lalam-panorenany zany, fa ny testamenta taloha na ny fanjakana teo aloha dia ny Exodosy 20 no lalam-panorenany zany fanjakan'Andriamanitra zany, zay nomena tao an-tendrombohitra Sinay. Zany lalam-panorenany zany. Fa ity fanjakan'Andriamanitra zay entiny Jesosy ity, dia ity Matio 5:5 tika amin'ny 5 ity toroteny Jesosy tao an-tendrombohitra ihany koa, io ny lalam-panorenany fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny testamenta vaovao. Isika firenena malagasy dia fanjakana republikana, fa republika fahafiro isika izao. Asa nambavatasika fa mahafantatra zany sika fahaefatra. Ny lalam-panorenana nanaovana fisapakem-bahoaka no manova anaovana fanjakana republika hafa zany feantsika. Ny vahoaka malagasy ihany no vahoaka, fa ny lalam-panorenana no fe azy no fidiny. Fa eto dia ny lalam-panorenana no petraky ny mpanjaka, ary zay manaraka zany lalam-panorenana zany ny vahoaka ao fanjakana. Zay le mahatery, mahety sy mahatery azy. Misy lalàna apetraky nylay tonga, ary zay manaraka an'izany miaina amin'izany no anatin'ny vahoaka nio fanjakana io.
zay ny fanjakan'Andriamanitra etin'i Jesosy. Lazain'i Jesosy mazava ao amin'ity toroteny nataony ity, ao amin'ny toko 5:7 fa tsy tonga handravany lalàna izy fa nanao inona? Lany sy mpaminany nanao inona? Hanatanteraka ny lalàna dia lazaina hoe misesy didy fa ny mpaminany dia mpananatra ny olona hiaina ny didy. Zany moa jara-toerandreo ao amin'ny soratra masina dia ny testamenta taloha indrindra nitsoriny amin'izany. Jesosy no fahatanterahany testamenta taloha, tandidina sy amiko amin'ny testamenta taloha, fahatanteraka amin'ny Jesosy zany ka ny fahatanterahany indray no iainana fa tsy ilay tandidina. Dia miaina amin'ny fahatanterahany zany isika ankehitriny. Ny olon'ny testamenta taloha, ny Israely dia sady tsy nahatanteraka no namilivily ary namorona hafa madinidinika koa aza ny fampiharana izay didy nomen'Andriamanitra tao Sinay. Io anisany vakina amintsika tamin'ny filazantsara teo fa misy fampianarana voatorotry ny razana. Dia iny koa misy madinidinika mifamatotra aminy. Ka Jesosy tonga eto amin'izao tontolo izao, tonga hanatanteraka ny lalàna sy ny mpaminany. Lafiny roa nanatanterahany azy. Voalohany, mitandrina araka izay tena heviny, fa tsy ara-batiteny, araka izay tena heviny nomez'Andriamanitra azy no hitandremany azy. Io no sehoany teny hoe efa renareo fa voanaza hoe maro totika tiany aho fa sahirana ho miay reo tena hitodiana todihako aby io. Efa renareo fa voalaza hoe izaho kosa milaza nareo hoe Jesosy mitandrina araka izay tena heviny. Ka raha milaza ny didy fahadimy izy hoe aza mololona fa izaho kosa milaza nareo hoe izay tezitra miteny rasy magnompa manao foko elahy ny rahalany dia efa fahotana mahafaty zany. Jesosy reny ihany no tsy diso sy nanota ka ny misotra masina hoe marina raha ny fitandremana lalàna araka izay tena heviny. Ny faharoa dia izao, ny fanatanterana azy dia ny solo ny diso izy nanatanteraka zay takiny lalàna amin'ny mpanota tokony ho faty izy. Ka ny testamenta aloha izy ny diso, biby no ny solo azy. Zany no nitesan'Andriamanitra ny olona tao amin'ny testamenta aloha. Olombelona ny diso, biby ny vonoany. Dia hoy ity toriteny anankiray, raha velona zany ny olona ny soloana biby dia tsy olombelona fa biby velona. Zany hoe to valeur amin'ny biby izy amin'izany. Zay zavatra hita eto zany dia zao, tsy hain'ny olombelona manatanteraka fa diso izy kanefa Jesosy no tena hisolo azy. Ka ny hiainan'ny olona zany testamenta vao zany fanatanterahana lalàna zany no fehezin'i Jesosy amin'ny 12 efa lazainy eo aby ny teo aloha hoe zao no heviny zao fanatanterahana azy, zao no lalàna. Fa ny fomba hiainana an'izany tsy zavatra tanterahana atao tsy anjery ihany zany, fa misy fomba ahafahana miaina an'izany. Izay indrindra anao tonga Jesosy amin'ny toko 12 koa amin'izany. Ny didy folo tapany faharoa zay fankatiavatsika samy olombelona, tiavana ny namana no fehezin'i Jesosy eto amin'ny 12 zay atao hoe lalàna volamena. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ny fomba iainana an'izany, ny ahafahana manatanteraka izany no lazain'i Jesosy eto. Fa izay manavanana antsika olombelona, manavanana ny maro manakaroana, enina isika izao, izay natao tamiko no ataoko aminy. Zany hoe dia olona manao aloha dia izay koa nataoko aminy. Ka na soa na rasy dia iny ho valiana. Raha soa dia valena soa amin'ny ateriko alao sy ny tahaky midro miaika ho tsika. Anao soa dia valiako soa.
raha rasy moa dia nikilongany manana azy efa taromina nanakolo ina nao anako zany hoe rehefa nanao ahy dia nao rasy ahy dia ataoko rasy ary maro ny ray aman-dreny mampianatra am'izany nantako zany tsy nahamaly ve zany hoe raha rasy dia valiana rasy raha soa dia valiana soa hamaly natao ny olona amitsika io manavanana sika na rasy na soa fa eto sy ny hamaliana fa fitiavana izao mihevitra zay soa atao amin'ny hafa mihevitra zay soa atao amin'ny hafa ka namaritra ny atao dia zay soa heveriko mety atao amiko zay no mamaritra zao natao mihevitra zay atao amin'ny olona atao soa amin'ny olona kanefa zay mety atao amiko no soa atao amin'ny olona nolazay Jesosy amin'ny endrika hafa zany didy vaovao zany azy tahaka ny mitiavako anareo no ifankatiavanareo koa ka amin'izany Jesosy dia efa nitia nidina amintsika olombelona hamonjy asika nanolotra ny tena nolotra ny ainy hamonjy asika ary sy tofoka amin'izany fitiavana zany mandraka androany io lay fitiavana itiavany Jesosy ansika ka zay olona nitiavany Jesosy nanolorany tena ka navoray zany velona dia manolotra ny tena no fanatitra velona koa masina sitraka Andriamanitra io no fombelazany Jesosy azy Jesosy no mitia ansika ary velony sika mandray ny fitiavany dia manolotra ny tena sika koa no manana tofarombifolo ho fanatitra velona sitraka Andriamanitra fitiavana manolo tena hitia mialoha io no ampianaran'i Jesosy eto ary fitiavana sy tofoka io no ampianaran'i Jesosy eto tahaka ny tiavan'i Jesosy ka mihevitra ny hatao amin'ny hafa fa Andriamanitra ato hoe zay tiako hatao amiko no atao am'izany hoe zay velona fa soa mikasaka zany manakanefa ary manao meloha fa tsy miandro hoe valiny zay atao io eto amin'ny fiarahamonina raha misy misanga ko vahavalinao dia zay tianao atao aminao no atao aminy tsy rasy zany tsy ny rasy no atao aminy na dia misanga no fahavalinao aza ny olona dia hoy ny Romanina toko faharoambifolo andiny faraika ambiroapolo zay andiny soratra masina mora tadidy satria dosy mainty any taremarika anakoroa no ao famadika dia tahaka an'izany koa ny lazay miheviny rasy no ataon'olona aminao valio soa tsy haiko zany tsy hainao zany fa zay nahaizako ny ainany zany dia zao rehefa misy zany olona manenjika na misanga koa valy dia zao atao Jesosy eo vai ty foko ty mba sy eritreritra many rasy zay manavanana dia ny hamaly ny rasy mampanota zany misy ary meo anahy fotoana meo any ny occasion afahako mane fitiavana iolona io omeny Jesosy zany fa ny fonao angataha koa tsy hamany rasy fa sy valiana rasy fa soa ary zany no ataon'i Jesosy amitsika io no ampianarina eto hoe zay heverinao atao soa ataonao atao vonolo ary hevery sanandro zany reo mikangataha amin'Andriamanitra mba ahafahanao manisy soa ny olona na dia rasy aza no ataony aminao ka dia lazaina fa lalam-panorenana vaovao sy tanterak'olombelona fanatanterahany Jesosy no iainana ao amin'ny fanjakana ary io no mahaety ny vavahady sy mahatery ny lalana zay zorana amin'ny fiaina tiany Jesosy hiditry ianao ka teneny hoe midira miditra dia handeha ary hiaina ao anatin'izany fanjakana zany ny teny manao hoe midira fitiavany ianao zany tiavany ianao amin'ny fiainana mba sy ho amin'ny fahafatesana no itenenina aminao hoe midira ka dia midira aby ny havany
midira na dia ety azy fa milalam-panorenina zay lazay misy atao hoe izy na tanteraka azy efa tanteraka io hoy ny fanontaniana napetraka tery alohany hoe nahoana ny sy zany fa azy tomosolo-tenany hoe visy mahita azy vavahady sy lalana amresany fa lazany hoe azy nahoana toa olona hoe araha tsara ny toroteny fa hofantatrao le izy amin'ny farany izao Jesosy nefa niteny izaho vavahady raha izaho idiran'olona dia vonjena izy tahiditra sy voaka ary ahazo hanina zao no toko fafolo andininy fahasiny hoy koa Jesosy taminy araka nylazay toko efatra folo andininy fahenina izaho no lalana fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alala Jesosy ny vavahady ety ny batisa zay presina ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany ny vavahady idirana ho fanjakan'Andriamanitra ny batisa ampiresan'i Jesosy amin'ny fahafatesany sy fitsanganany idirana fanjakan'Andriamanitra raha nizy ny pratika ny fiangonana samy dia ombavahady ambaravavady ny fiangonana maravarany fiangonana olo batisa marika fa ampidirina amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany ny olo Jesosy koa ny lalana satria ny batisa dia tsy zavatra vita iray mandeha fa mitohy amin'ny fiainana andavanandro sy seremonia rahanonona vita iray mandeha batisa fa mitohy amin'ny nenina sy bana zay atao isanandro ka iainana ny batisa idirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany amonoana le damaela io le ety fa vonoina le damaela rehefa hiditra ao fanjakan'Andriamanitra etika tsy tafiditra ao zany vonoina kanefa mahandro mirisa hoy ray aman-dreny Lutera zay ka dia manomboka mifohitra tany dia ny nenina sy bany isanandro sanandro io no amonoana azy ka andehanana rehefa miditra ny vavahady mandeha amin'ny lalana tery dia ny famonoana zany damaely zany sanandro sanandro amin'ny alalan'ny nenina sy ny fivebahana ka manombo ny nofo sy ny filana mba mifaniriany rasy eo ny hazo fijaliana io ny lazay ny pôly apôstôly ety ny vavahady vonoina ny damaela ny filibana maro samihafa tsy tafiditra amin'io vavahady ety io ary rehefa tafiditra ao manaraka lalana tery ihany koa amin'ny alalan'ny nenina sy fivebahana zay atao sanandro sanandro zao anefa tsy atanteraka ny lalàna ianao fa ao am Jesosy rehefa natanteraka ny lalàna natanteranao zany manadehandeha amin'ny lalananao Jesosy no lalana ahafahanao miaina zany miaina mandeha amin'izany lalana zany Jesosy no lalana ndehanasika ao aminy isika no mahatandrina ny lalàna fa misy olona mieritreritra hoe vitany heliny tenany zany misy olona koa mieritreritra fa rehefa Jesosy mamonjy azy tsy dia misy ilana loatra an'io lalàna io fa izao tena men'Andriamanitra ho toy ny arofanina io lalàn'Andriamanitra io na ididy io isika manaraka an' Jesosy lay lalana asiany arofanina igny zao i gradin dia misy arofanina mba tsy irasansika any amin'ny hasana mahafaty hoy Jesosy aza gaga amin'izany fa avy ny andro zay lenesiny olona rehetra ny apasana ny feony dia hivoaka izy dia nanao tsara zay dia zay miditra vavahady ety dia hoany ny fisangananao fiainana fa izanynao rasy ny liba amin'ny fandekanany lalàna anaraka lalana malalaka kosa dia hoany amin'ny fisanganana fanamelohana isika riavana miditra mandeha hotody any amin'ny fiainana ka amin'ny fotoana zay renesitsika ny tenin'Andriamanitra tahaka izao mandray ny tenin'Andriamanitra sika minozany dia ho ihany Jesosy amin'ny jaonina toko fahadimy hoe tafafindra miara-tao fahafatesana ho amin'ny fiainana ary zany ny olona tafafindra amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana zany miaina manaraka ny lalana
dia mitody amin'ny fiaina. Roa ny lala ny fisanganana maty ho amin'ny fiainana ho amin'ny fanameloana. Tsy miankina amin'ny fomba mpandevenana zay raha sikana ny fombafomba atao, fa miankina amin'ny dirana amin'ny vavahady. Miankina amin'ny dirana amin'ny vavahady sy ny rahanao ny lalana no ahatongavanao amin'ny fiainana. Zay miditra vavahady lehibe ka manaraka lalana malalaka dia ho amin'ny fahaverezana, fa zay miditra vavahady etika manaraka lalana tery no amin'ny fiainana. Jesosy ny vavahady idiranao, Jesosy no lalana andehananao, Jesosy no fiainana hitodianao mandrakizay. Voninahitra ny Andriamanitra sy nanakarak'ilay masina zay tambaroindraka mandrakizay. Amen. Raisy ny fitahira. Amin'ny rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Hallelujah. 'Cause
Jesus sinyalijani Paulina Uau bertaninya Zupitalina Yeli betu kulipiti abani Dibinu asidina tani wabani Nifaswa kanang jamani chatiulani Numeni anafakali minisani Kalimani na mini filunayani Nukuvena achanya ndani chani Nifyangu na levelu binifanai Di mahali chanali alay panai Timita hajami tulifamute Vitulupang inaliwani finene Nifaswa kanang yamani chatiulani Numeni anafatali miwisani Kalimani na mini finunayani Nukuvelu na achanya ndani chani Nifaswa kanang jamani chatiulani Numeni anafakali miwisani Kalimani na mini finunayani Nukuvelu na achanya ndani chani
mitsangana izao mitoroa vavuantso anompiana mahereza rikiumazotoa ka Jesosy no miantsoana mivonona izao mpanompo hanambara mazava hoe fankatro zainoko de Jesosy ilay mpamoziko Ninonina zava-mitondra mifanahy mampaheriana miasa seholy finoana fa Jesosy mitantanana mivonona izao mpanompo hanambara mazava hoe fankatro zainoko de Jesosy ilay mpamoziko ianao ripifo mahereza fa Jesosy no efa nanava ny finonano tano ateza no apika sy fiarovana mivonona izao mpanompo hanambara mazava hoe fankatro zainoko de Jesosy ilay mpamoziko mivonona izao mpanompo hanambara mazava hoe fankatro zainoko de Jesosy ilay mpamoziko mitsangana izao mitoroa vavuantso anompiana mahereza rikiumazotoa ka Jesosy no miantsoana mivonona izao mpanompo hanambara mazava hoe fankatro zainoko de Jesosy ilay mpamoziko